avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Miamafy ny fijalian'ny mponina amin'ny fisitrahana jiro sy rano andrenivohitra Toliara sy ny manodidina vao migadina ny taona vaovao. Omaly tamin'ny 12 oratoandro no tapaka tanteraka ny herinaratra ary ora vitsy taorian'izay tapaka ihany koa ny drano. Tahaka ny mahazatra, olana eo amin'ny tsy fisian'ny solika ny voalaza fa anton'izany. Solika izay tsy maintsy isy fiakarany mialohan'ny volana febroary ka anatevina ny olana efa misy. Fa afitatena ara-tsakafo no irairan'ny mpitondra. Etsy andaniny, ireo tantsady membavalopolo isanjato mihajerery na eo amin'ny fotodrafitrasa izany na ny masomboly sy ny zezika. Mbola nofinofy sy ny revirevy no lara-pamehana amin'ny mpitondra ka tsy isy fampandrosoana azo antenaina ho ny solombavam-bahoaka ny faratsio. Ho lasa fomba fanao mahazatra eto amin'ny firenena ny osoka sy alabato mandritra ny fividianana. Raha mipetrapotsiny manoloana iny fividianana feno osoka sy alabato iny, ireo kandida manerana ny nosy ho ny antoko Ilomada. Mila tomboka ny ady arovana ny safidim-bahoaka tsy hivererany zava-misy toy izao amin'ny fividianana manaraka, izay fividianana loholona no akaiky indrindra raha tsy misy ny fiovana. Tsy misy fepetra matotra apetraky ny fitondram-panjakana hitsinjovana ny vahoaka malagasy. Antony tsy mampitsaha miakatra ny vidim-piainana amin'izao fotoana hoy ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa. Misy vahaolana sy tolo-kevitra maro avy amin'ireo mpisehatra ahafahana mijery ity fidanga ny vidim-piainana ity, azo tanterahana tsara saingy tsy mihaino ny fitondrana raha ny fanazavana. Any ivelany, fantatra taorian'ny fanadiadiana nataon'ny FBI androany fa tsy misy ifandraisany fipohana fiara iray manoloana ny hotelin'ny Trump tany Las Vegas sy ny famonoana olona ankitsirano tamin'ny alalan'ny fiara tsy mataho-dalana tany Nouvelle-Orléans ny andro ny faran'ny taona teo. Ny atsipirindreo izao ankehitriny. Fantafoana amin'andranity anako tomboka lasety mikova eto anatin'izao fampalalamba-baovao izao manatra ny araba ary manasanao ampitiavana anjo izany. Araka nefa natsidika teo dia miamafy ny fijalian'ny mponina amin'ny fisitrahana jiro sy rano andrenivohitra Toliara sy ny manodidina vao nigadona ny taona vaovao. Omaly tamin'ny 12 oratoandro no tapaka tanteraka ny herinaratra ary ora vitsy taorian'izay tapaka ihany koa ny rano. Tahaka ny mahazatra, olana eo amin'ny tsy fisian'ny solika no voalaza fa anton'izany. Solika izay tsy maintsy isy fiakarany mialohan'ny volana febroary ka anatevina ny olana efa misy. Matoa andatsoratra onona saina. Rehefa nena kely vetivety nandritra ny fety Noely sy ny farantaona, niverina indray ary niamafy ny olan'ireo vahoaka ao andrenivohitra Toliara sy ireo komina manodidina eo amin'ny fisitrahana rano sy herinaratra. Omaly alakamisy tamin'ny mita tao vovonana no efa tapaka tanteraka ny herinaratra tany an-toerana. Fa tiantoka araka izany ny andreo orinasa madinika sy salatsalana hatramin'ireo orinasa vaventy afaka nampiasa groupe électrogène. Toy ny tanàna maty ny renivohitra Toliara tao anatin'ny 720 ora vokatra izay tsy fisian'ny herinaratra izay. Aizina, fijaliana no iainan'ireo mponina sy ireo mpiasa hiverina amin'ny andavanandrom-piainany. Toy ny fanazavana efa mahazatra, olana eo amin'ny famatsiana solika ny voalazan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Trirama ho anton'izany. Tara ny fahatongavan'ny fiara amatsy solika ireo milina mpamokatra herinaratra ka nahatonga izao fahatapahany herinaratra lavariny izao. Ny maraina teo nandefa filazana ny Trirama Toliara fa nandalo tao sakaray ilay camion ka miankina amin'ny fahatongavan'izay ny ahafahany vahoaka misitraka herinaratra na tsy. Miaina anatin'ny aizina tsy afaka misitraka herinaratra ny vahoaka na azony azy zany ary ara-potoana ny fanefana ny faktura ho an'ny orinasa Trirama. Tapaka ny herinaratra fa olana goavana mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny fahatapahany eo amin'ny famatsiana rano. Ny aina toy ny tany amin'ny faritra Androy araka izany ireo vahoaka tao andrenivohitra Toliara sy ireo komina manodidina eo amin'izay fitadiavana rano fisotro, fidiovana sy fanadiovana izay. Ny larana ireo tokantrano vitsy nanana vovo sy rano tsy miankina amin'ny Trirama, misy ireo voatery mandeha ny kilometatra maro mba azahoana izay rano izay.
izao tranga izao izay miseho andro vitsy taoriny ka bary ny andrajoelona ny laza ary namerimberina fa tsy aina toy ny fahoriana ny ainana tamin'ny taona lasa intsony ny vahoaka malagasy fa ny fanohitra amin'izay no mitranga sy aina ny vahoaka Otolyara amin'izao fotoana izao. Raha ora telo hatramin'ny ora 5 no fahatapahany herinaratra ny taona 2024 amin'izao 2024 izao efa omaly alakamisy mitoy aniozoma ary toy izay ihany koa ny rano. Vao miandoha nefa ny taona ary vao hiditra anatin'ny vanim-potoana ny maitsoahitra i Madagasikara izao no mahazo ny vahoaka malagasy. Ny mpitondra etsy andaniny variana maneho ireo trano mijoalajoala sy fotodrafitrasa izay toa miendrika fandatsana ny vahoaka anatin'izao fahoriana lalina izao. Ilay parc solaire nolazaina efa miparitaka amina distrika maro tsy nitondra vahaolana noho izany tsy nanaraka ny fenitra sy topeta toko. Olana eo amin'ny famatsiana solika ny orinasa Jirama nitarika fahatapahany herinaratra izay tsy vaovao fa saika isan-kerinandro amin'ny faritra maro eto Madagasikara fa mandrakandroany tsy ahitany ny fitondrana rajoelina vahaolana. Solika ampiodinana ireo milina izay tsy hoe lany tampoka akory fa efa misy maridrefy ahitana fa efa ambany izany ka tokony ho tonga indray ny fanampiny. Inona fa mahita izany ireo teknisiana sy mpiasa eo anivon'ny orinasa saingy ireo tompona andraikitra isanambaratonga no mitavozavoza na ihany koa tsy ampy no entimanana eo am-pelantanana hividianana ny solika. Solika izay tsy maintsy hisy fiakarany mialohan'ny volana febroary izao araka ny efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao. Iarany tsindry samihafa ny fanjakana malagasy no laisony niarahana tamin'ny FMI ahazahoantsika ny Fonds élargi de crédit ka tsy afa manoatra fa tsy maintsy manaja izany. Ny fanjakana malagasy izay nangataka fa ajustement no tanterahana izany hoe €100 isaky ny litatra isaky ny misy fiovany ny viditsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ilay vérité des prix no naroso ny mpamatsy vola. Tokony tamin'ny enim-bolana faharoa ny taona 2024 no nirosona izay ajustement izay fa nangataka fiemorana ny fepitona ny fitondram-panjakana ny amin'ny fampiarana izany ary izao tonga amin'ny tsy azo anoharana izao no ilaisony efa notanterahana. Fiakaran'ny solika izay ifanindran-dalana amin'ny fampiasana ilay groupe termika vaovao ho an'ny orinasa Jirama araka ny nolazay ny andro rajoelina ny farany taona teo ka ampivangongo izay ny olana efa misy eo amin'izay resaka solika izay. Voapirovatra ny araka izany tsy faiza mitantan'ireo nampindramina ny fahefana. Tsy faizana makalesona fa olana efa nitranga tamin'ny taona ny fandimby ihany no mbola iainana amin'izao taona 2024 izao ary vao maika aza miamafy. Tsy faiza mitantany andro rajoelina sy ny gouvernemanta Tarintsay Christian izay ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa no mijinja ny vokany sy miaina anatin'ny fahoriana lava. Fomba fijery rehefa fiandohan'ny taona toy izao no hoe manao ny soa mba ho soa ny iainana mandritra ny taona. Ka raha aizina sy tsy fisin'ny rano izany no miseho amin'izao andro fahatelo ny taona vaovao izao fa ny taniana mipetraka no hoe anao ahoana ilay 220 sy 300 andro ambiny. Mahakasika ny fifidianana dia ho lasa fomba fanao mahazatra eto amin'ny firenena ny osoka sy alabato. Mandritra ny fifidianana raha mipetra-potsiny maloana ny fifidianana feno osoka sy alabato teo iny ireo kandida mandrerana ny nosy hoy ny antoko Ilomadar. Mila atomboka ny ady arovana ny safidim-bahoaka tsy hiverena ny zava-misy toy izao amin'ny fifidianana manaraka izay ny fifidianana loholona no akaiky indrindra raha tsy misy ny fiovana. Mitodika amin'ireo kandida toy ny fanoherana ny famiravorana ny safidim-bahoaka nandritra ny fifidianana ny 12 Desambra hoy ny filoha nasionaly ny antoko Ilomadar androany. Efa hitapoko hitam-pirenena ny osoka sy ny alabato ka tsy tokony avela amin'izao raha misy marina ny ady hitoerany fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Fifidianana be ny tanàna mazava ho azy dia nahitana trangan-javatra maro izay tsy ho averina tany saina intsony satria dia efa nitany sain'ireo mpandray anjara maro samihafa tao anatin'ilay izy raha tsy hitanisa afa-tsy nireny ordonnance maro be reny izay moa dia nahita mihitsy taty amin'ny fokontany anay ny bulletin précoce isan-karazany nisy mihitsy moa nitratra mpitandro filaminana fa dia ohatra ny vetivety eo dia very anjavony le izy. Very anjavony le izy fa dia zany rehetrarehetra zany mampanontany teny fa le izy moa tsika manaraka ny rafitra ny ara-dalàna dia misy ny antsoina hoe fametrahana an'ireo fitorohana, misy ny antsoina hoe fametrahana an'ireo kety eo anivon'ireo androm-panjakana maro samihafa dia andrasantsika ny mety toy an'izay fa na izany aty zany dia anisan'ny fifidianana tena azo lazaina ho tena hoe nampalahelo indrindra ny fifidianana be ny tanàna teo iny raha ho anahelo madama manokana satria dia nahitana tsy fahatombanana maro samihafa. Ka mino fa tsy izahay irery no tanisan'izany na iteny an'izany fa dia miandry moa itsika zany roviana ny fanambarana ny vokatra ofisialy inona anaiky an'izay ve ny mpandrainjara rehetra ao anatin'ilay izy. Mazava ny kajy politika niraisany antoko ny fitondrana sy ny seni na izany tamin'ny fifidianana solom-bavam-bahoaka na ny be ny tanàna ka tsy tokony tazany potsiny hoy ny Ilomadar
nataony tamin'ny fomba rehetra ny nahazona ny maro anisa teny anivony antenimeram-pirenena ary zao mikendry ny andokoana loranjy ny antenimeran-doolona zao ihany koa partie prenante rehetra na ny antoko politika na ny vovonana na ny société civile na ny olotsotra hoe raha iny zany no endrika nisehoany le fikarakarana fifidianana be ny tanàna taky ny ahoana zany nitranga iseho satria grands électeurs natao hoe mpifidy vavety ny fidy an'ilay izay mety ho lolon'ny Madagasikara eo ka mazava ho azy nge maro ny paramètre mety afaka ilalovana ny lisy satria io zao hitantsika fa hoe andray ny fionambe ny vondrona sadekitsika amin'ity taonty eto Madagasikara zany rehetrarehetra zany ve dia afaka hieritreretanao fa tsy hanao zay hahazahoana n'ilay majorité na eo anivon'ny ataontsika be ny tanàna na anivon'io chambre haute io izao fitondram-panjakana zao sy zay miaradia amin'ny rehetrarehetra fa ny zavatra misy aloha na tiana na tsy tiana mal élu ho anay manokana amin'izao mbola tsy fiatombohan'ny ataontsika hoe fifidianana ololo zao sahady izay mety ololonao satria tena tsy tsara fototra zany ty fifidianana be ny tanàna ty olona manatsaina sy manana ny traikefa manokana ny olona ka zava-dehibe ny fifidianana azy ankoatra ny fiahina ny vondrom-bahoaka patra hitsinja ara-pahefana mpanaramaso ny asa sy mpanolo-tsaina ny governemanta olona ka mahatonga ny ilmadama manaitra sahady ny momba izay manodidina izay ihany dia isy mitombo hatrany ny ahiahiny ireo mpano politika ny mety hisy ny korontana sy ny zavorovory eto amin'ny firenena amin'izao fiandrasana ny voka-pifidianana ofisialy taoriany ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina natao ny faha 1 desambra lasa teo iny maro ireo endrika tsy fanaran-dalàna osoka sy alabato ka tokony isy fandraisana andraikitra raha tiana ny hisoroka izany korontana izany raha ny fanazavana Christian Jimby aina hiteraka korontana sy savorovory eto amin'ny firenena ny famadihana amin'ny endriny maro samihafa ny voka-pifidianana be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina izay natao tamin'ny faha 1 desambra lasa teo raha tsy misy ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy hoy ny mpanao politika iny fifidianana farany teo iny izay mbola tsy afaka ao an-tsainy maro noho ny osika alabato sy ny fanitsakitsahana ny lalàna na teo aloha nandritra ary tao ariny ny androm-pifidianana le izy ane tsy Antananarivo rery nisy an'izay fa saika manerana ny Madagasikara ray manontolo mihitsy zany misy olana ny fifidianana teto dia ampanginina aloha satria mbola tsy mivoaka ny vokatra ofisialy manaova fety sambatra daholo aloha satria zay zany ary ny ezahana mihitsy fe zany eo amin'ny faraparany taona eo mihitsy nanaovana an'le izy mba tsy ahafahan'le malagasy iresaka politika ohatra zany fa na zany na tsy zany tsy manakana akory zay fa zay ny fotoana voalazany voatondro ny lalàna tsy manakana ny malagasy zay akory raha tsy mandeha amin'ny tokony ho izy zany ny fandehan'ny fifidianana teto amintsika tokony indraindraikitra araka izany ny seni manoloana ireny fadikan-dalàna maro samihafa ireny ka metraka ny mangarahara amin'ny alalan'ny fanaovana confrontation ho anahy tsotra fotsiny angeny ny resaka ataovy ny confrontation rehefa tsy manao confrontation zany tsika dia hiteraka ahialy izy fa raha vita angeny confrontation mety tsy hiteraka ahialy zany dia milamina ny resaka eto Madagasikara na eto Antananarivo rehefa ny onona natao aloha dia raiso zay tandrify anao fa tsy mifanilonilika ohatran'io mahatonga natao ohatran'io izy io dia efa misy zavatra ifanarahana foana ao anatin'izay fa rehefa tena voatery dia hoe any amin'ny fitsarana rehefa tery ny fitsarana dia ny seny indray nandefany io nakaty tsy zany izy zay nataoko hoe isika zany ohatran'ny hoe milalao mitondra firenena fa tsy matotra amin'ny zavatra tokony ho atao isiako ny goavana eo amin'ny tontolo-pifidianana eto Madagasikara indrindra fa tsy atokisan'ny olom-pirenena mpanao politika sy ireo mpisehatra amin'ny fifidianana ijony ny seny sy ny fitsarana raha toka miziriziry amoaka voka-pifidianana tsy araka ny tokony ho izy ohatra ny fanazavana fahafitatena ara-tsakafo no irairay ny mpitondra etsy andany ireo tany tsara 520 isanjato mihaja rery eo amin'ny fotodrafitrasa na izany sy ny masomboly sy ny zezika mbola ny nofinofo sy ny revirevy no lara-pamehana mpitondra ka tsy hisy fampandrosoana azo antenaina ho nisy olombavambahoaka ny faratsio mila miondrika amin'ny tany miverina amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary manao izany olona raha-mpamehana ny fitondrana raha anatratra ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso hoy nomenjanahara Milson na i député Mily Androany tsika Madagasikara dia firenena anankiray ao anatiny hoe tatsahany 520 isanjato
ary zay indrindra ny tena nanaovana antso indrindra teo anivony antemeram-pirenena hoe tsy elo loatra raha 500 ny teti-bola-panjakana no entina ho anivo ampandrosoana n'ilay vahoaka 520 isan-jato eto amin'ny tany sy ny firenena 570 zany anaovana zavatra tsy makany amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana raha ny zavatra misy nefa any amin'ny district Faratsy dia tena ao anaty tebotebo lalina satria misy ny tsy mbola voaketsa ny tambary misy ireo mbola tena miandry ranon'olana nisy ihany teo alohan'iny vanim-potoanany Taombaovao iny teo aorian'ny krismasy andro vitsivitsy kely ihany nanarotana fa tsy vita tanteraka ny ketsan'ny vahoaka ka zany indrindra no anaovana antso hoe tena raha tena ampandroso marina le Madagasikara tsy tena aleo tena ara-tsakafo dia tsy maintsy miverina aloha amin'ny tontolo ambanivohitra zay le hoe andao iondrika amin'ny tany aloha inona le miondrika amin'ny tany andao amboly sy ompy aloha any amin'ny tsy mivoto ohatrany no manaintaina araka ny fomba fiteny fa avy tany tena ara-tsakafo no dradradradraina fa aleovan'ny tena arabary fa ny lakarivan'ny tsara sotra ivato no hiazakazahana tanimbary amin'ny hektara maro no totofana ary tsy nonerana ny tanin'ireo tantsaha teny amin'ilay tetikasa autoroute fa andehanao zavatra anankiray mbola oeraoera be dia be fa tsy le tatsaha zay tena efa mahatonona mitrosina amin'ny tany anie misy amin'izao fotoana izao hoe mba fantatry mpitondra ve fa ny vary anie ka efa mananika ny 4,000 mihoatra ny 3,000 ndraiky kilao ny vary ny malagasy anie tsy mihinam-bary ny telo tsony tanora anie tsy manana asy eritreritra hoe aleo tena amin'ny 524 ity tsika zany hoe masom-boly zany tokony tany amin'ny 424 nandeha nafa naketsa tamin'izao volana desambra na tamin'ny novambra teo io no eritreretina hiakatra amin'ity volana ty taona 524 ity fa tsy hoe zao ho izara masom-boly ianao dia eritreritra aleo tena amin'ity 524 ity vary aketsa amin'ny ataontsika hoe vary aketsa amin'ny novambra amin'ny desambra amin'ny asara zany io hiakatra any amin'ny volana mai amin'ny 2026 ka zay no zay hoe mila resahana tsara raha tena ampandroso an'ity Madagasikara ity fa tsy hoentina amina revirevo fotsiny le izy hoe tena tsy ty misy zavatra hitahita any an-dafo dia hoentina fa resahana io dia mametraka fampiresahana be dia be atsono andreny fikambanantantara trambe ny tantsara eny ataony ady hevitra solobary andasy mametraka vitrine ny vary any tena teneny fa tena ohatrany efa Andriamanitra kely faharoa amin'ny malagasy io isan'ny mahatonga ny fiamoran'ny Madagasikara ihany koa ny fanaovan'ny Andry Rajoelina sy ny ekipa ny Bemarenina eo amin'ny fitantanana ny firenena anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra isika izao ny mpanara-baovao fotoana fiavian'ny rivo-doza asa manao ahoana ny fiomanana amin'ilay fiatrehan'izany sa iandry ny mpiara-mombonantoka avy any ivelany indray sa ho toy ny tamin'ny valanaretina Covid-19 ho hatrany ny fanontaniana mipetraka ka izay hatrany no averimberina ho fototra tsy nahatratrarana ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso fa manjaka ny tsy maty manota sy ireo ampikendry tombontsy manokana amin'ireo ary-pirenena eto Madagasikara mahatonga ny tsy fisiany tamberana ndraikitra ho an'ny vahoaka malagasy hoy ny mpamakafaka fiainam-pirenena ny malagasy izay variana amin'ny fiainana andavanandrony ka araraotany ireo mpanao politika ny tsy fisian'ny tamberana ndraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana sy ny fampanantenana pokaty ataon'ny mpitondra fanjakana no mahatonga ny Madagasikara amin'izao toerana misy azy izao hoy ny mpamakafaka fiainam-pirenena manan-karena amin'ny lafiny maro i Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny arena kibon'ny tany sy ny ara-boajanahary saingy ireo olom-bitsy hatrany no mahazo tombontsoa amin'izany tsy magaga araka izany raha tsy mipetraka intsony ny fifampitokisana eo amin'ireo nampindramina fahefana sy ny vahoaka hoentina voalohany indrindra tsy nisy mihitsy fitonam-panjakana niezaka ny ametraka an'izany atao hoe fifampatokisana nametraka an'izany atao hoe tantandalana satria indraindray na ny hetsika ataony na ny vavavoakany dia misy fifanoherana dia mahatonga ny olom-pirenena rehetrarehetra tsy ampy intsony ilay fampatokisana akoatra ny zavatra iainana andavanandro hoe manao photocopie ianao nandaniany vahiny vazaha amina miliara nanaovana photocopie dia mbola mila maka fotoana ianao milegalize anazy mandany fotoana ianao mandony voly ianao noho ny tsy fisiny le fampatokisana ka zany zavatra zany no isan'ny olana mihitsy eto amin'ny firenena satria matotsika mbola isan'ny firenena faran'Andriamanitra matotsika mbola tsy manana zany atao hoe politika mpampandrosoana marina zany dia satria noho ny tsy fisiny zay fifampatokisana eo amin'ny fitonam-panjakana sy ny olona hoentina zay ny fanabeazana araka izany no tokony imasoana raha tiana ny hitondra fampandrosoana sy adina amin'ny fanararaota-pahefana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana hoetra ny fanazavana 700 ny malagasy ane ka tsy niditra mpianarana dikan'izay zany le fanabeazana mihitsy tsy nisy hany ka lalaovin'ny satana lalaovin'ny mpanao politika amin'ny zay itiavany anazy mba azahoany toerana sy azahoany seza dia ataony zay ampangoro-karena ny zavatra miseho mampalahelo angenina mahita an'ireny zava-misy eto amin'ny firenena hoe may daholo ny ala rehetrarehetra mampalahelo ny fahentona hoe fanondrana na resaka sokatra mampalahelo ny mahita hoe reny volamena reny ny fanondrana anazy tsy manaraka an'le tena hoe sikla tokony ivoany amin'ny maharena
ambaniny tany anazy satria reny zavatra reny nge tokony ahafahan'ny firenena mamoaka mametraka tsara zany atao hoe firenena manana maha izy azy firenena manan-karena ka any voalohany indrindra no fanabeazana olona ndraikitra olona citoyen responsable ka ny zavatra rehetrarehetra ny base ny zavatra io dia tsisy afa-tsy ny fanitsinina ny rafitra misy amin'izao fotoana izao mitana ny rambony amin'ireo firenena manitra indrindra maneran-tany Madagasikara raha ireo tarehimarika iraisam-pirenena eo anatrehan'izany mbola ireo tetika sa entina misehoseho sy tsy mitondra voka-tsoa no laharam-pahamehany Andry Rajoelina. Iverenetsika izay lafim-baovao izay sy ny apetsiny sosialy ny vatra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao izay ao aoriany ny dokam-barotra foy. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona intsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina, maneho ny maizy atsika. Efa aty amintsika zao ny baolina. Tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma miova o Yes. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra. Vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia atrikaro. Vaolina vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao vaolina ampiasaina. Taverna somatsara ato anatin'ny tapany faharoa indray mamerina ny araba tomboko lasy tomboko avy asaina hatrany ianao anjohitra amin'ny farany anoizatsika izay fampahalalam-baovao izay ary dia tsy misy fepetra matotrapetraky ny fitondram-panjakana hitsinjovana ny vahoaka malagasy antony tsy mampitsamiakatra ny vidim-piainana amin'izao fotoana hoy ny mpiaro ny azon'ny mpanjifa. Misy vahaolana sy tolo-kevitra maro avy amin'ireo mpisehatra ahafahana mijery ity fitanga ny vidim-piainana ity azo tanterahana tsara saingy tsy mihaino ny fitondrana raha ny fanazavana. Mikaikaka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Efa ela no nisy ny fitakiana sy ny fanoloran-kevitra samihafa avy amin'ireo mpisehatra isan-tsokajany hisorohana ny fitanga ny vidim-piainana io saingy fisehoana ivelany vahaolana vonjy tavanandro ireo nataon'ny fitondram-panjakana hatreto raha ny fanazavana. Ny verinay aloha zany anatin'ilay izy dia hoe fepetra tsy misy fepetra tena matotra zany matipaika tena mipetraka amin'izao fotoana izao hitsinjovana an'ilay vidin-javatra izay satria tena lasa araka n'izay resantsika izay hoe miakatra tsy mijanona ilay vidin-javatra ankapobeny zany io sy rehetrarehetra mihitsy ilay izy dia lasa mifetraka eny amin'ny vidim-piainan'ny olona fiainan'ny olona mihitsy andavanandro ary mampahantra ilay izy. Io zany hoe ny fipetrana sy fitaovan-jakana aiza maro anatin'ilay izy tsy mety renao descente lava dia lasa ohatran'ny hoe fisehoana ivelany fotsiny fa tena pakady homanina aloha hoe inona ny atao ohatra zany dia eto zany tena ikotra hoe nefa niraisinay efa nitenenina rehefa nataontsika io plafonnement des prix. Plafonnement zany nefa napetraka io rehefa nanao an'izay io misy lalàna ihany mametraka an'izy io satria ny lalànantsika indray nefa anatin'io dia ohatran'ny hoe fipetra vonjamaika fotsiny ilay izy provisoire. Tsy mijery ny fahoriana sy tsy mihaino ny etaetam-bahoaka ny fitondrana ary azo antoka ny akaran'izao vidim-piainana izao ihany ho hiatrany ny fanazavana. Ohatra ka tena mihaino ny fiam-bahoaka izy, mihaino ny mpanjifa izy, mihaino ny etaetan'ny olona izy hoe io irahantsika mahita io hoe hiakatra foana vidim-piainana dia tadikatra fa miakatra vidim-piainana dia mahatra ny olona dia miteraka krizy zany
miteraka zavatra tsy mety zany fikorotanana zany ny fiainam-pirenena zany raha vao miakatra foana io etrehitra rehefa tamin'ny taloha be tika zao hoe ambanimbany kokoa ny vidim-piainana raha mitany amin'izao nefany a miakatra dia niteraka korotana zany raha ohatra zany fanjakana ka mba mahay mijery lavitra hoe mba hisiany stabilité eo amin'ny firenena dia io fa efa mividy io resaka vidim-piainana io vidin-javatra io no tokony jereny fanjakana zay tsy mbola politika amin'ny teny zany no tena mampanjifa tena fitsaovana mampanjifa mihitsy nijerevana izany tsy azoko hoe fananana mpanohitra na fananana mpitondra fa tena hoe fijerevana fiainam-bahoaka mihitsy hoe zavatra azo raisina zany fipetra zany ahafahana mitsinjo ny fiainam-bahoaka. Ahina hiteraka korontana sy fipoahana ara-tsosialy izao fiakarany vidim-piainana tsy ahitam-baolana izao raha ny vanazavana trany. Isan'ny ilana vaolana maika ny fampiakarana ny fahefa-mividin'ny vahoaka efa ambany dia ambany amin'izao fotoana. Tsy ahivina nahitana fiakarana hatramin'ny 100 ariary ny entana fampiasa andavanandro tahaka ny vary sy ny menaka ary ahina ny mbola iakarana io araka ny fanadiadiana natao omaly. Manambahiny fampahalambavao amin'ny tsy alina ity tonga eto indray araka tomana tsosarika avy amin'ny vaolina miarabanao tonga so eto amin'ny plateau-ny kolo indray resaka makasika ireto vokatra vaolina ireto isika. Eny ary miarabanao ihany koa dia miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano any tonga eto indray izahay vao amin'ny vaolina hitondra an'ireto vovon-tsavony vaovao be reto efa fantatritsika moa fa ny vaolina dia nasiana fanatsarana teo amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy misy karazana anakefatra izy ireto araka ny efa fantatsika rehetrarehetra misy ny parfum original misy ny parfum exotique misy ny parfum floral ary misy ny parfum lavande araka ny efa fantatritsika ihany koa dia 30 grama izy ireto ary dia feno ao anatiny mihoatra amin'ny ireo vovon-tsavony hafa. Ny tena mampiavaka ny vovon-tsavony vaolina moa dia izy amin'izay izy no hatsarainy izay dia lasa mandroatra kokoa izy ireto zany hoe kely dia kely no ampiasainao dia efa mavita lamba betsaka mandroatra manitra ary izay izy manitra be izay indrindra no nahatonga anay nanao azy ho karazany anakefatra. Akoatran'izay ihany koa dia miaro ny lokon'ny lamba izy mampiavaka anazy ihany koa izy tsy manimba tanana. Eo amin'ny fampiasana ny vovon-tsavony vaolina dia averina ihany fa ny vovon-tsavony vaolina dia afaka ampiasaintsika amin'ny karazany maro amin'izay tiantsika ampiasaina azy ao ohatra afaka hanasantsika lamba mazava ho azy fa ny vovon-tsavony dia fanasana lamba aloha voalohany indrindra afaka hanasantsika fiara ihany koa afaka hanasantsika ireo kojakojantsika rehetrarehetra ao tokantrano ary hanasana ny vilia ihany koa afaka sasantsika amin'ny vaolina daholo zany ny kojakoja rehetrarehetra ao atokantrano ao. Ny mampiavaka ny vaolina ihany koa raha fantatritsika dia ny vaolina dia vokatra vita malagasy novokarina manontolo eto Madagasikara ary olona maro dia maro malagasy no manamboatra azy eto toerana. Mikasika an'ity vokatra vaovao be ny vaolina ity ahoana ny atao raha ohatra ka te hiara-iasa aminareo te hivarotra naparitaka ny vokatra? Eny tompoko izahay eo amin'ny vaolina dia miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra raha te hiara-iasa aminay zany ianareo dia manasa anareo anantona anay ao amin'ny page Facebook aloha manana karazana page anankiroa izahay ny karazana page vaolina afaka ao ianareo ny manoratra ao ihany koa ianareo ny manontany ny vidin'ny vokatra rehetrarehetra ary ny vokatra hafa ihany koa dia afaka anontanianareo ao. Akoatra ny page vaolina dia manana ny page savony vao ihany koa izahay satria dia ny ao anatin'ny savony vao no misy ny vaolina dia afaka manontany ao koa ianareo. Somary averiko kely angambany ny ahitanareo an'ireto vokatra reto dia eny amin'ireo épicerie rehetrarehetra izay hitanareo amin'izao fotoana izao dia efa ahitantsika ny vaolina daholo dia manasantsika rehetrarehetra ny tokantrano any anjifa ny vokatra vaolina eny amin'ireo épicerie eny amin'ireo distributeur na mpanjara manokana vaolina ihany koa tsy adinontsika ihany koa fa eny amin'ireo magazay lehibe ihany koa dia efa ahitantsika an'ireto vaolina vaovao be ireto. Isao nenao sarika nitondra izay fanazavana izay fa ny Monseigneur Rawelson Jean de Dieu archevêque Antananarivo indray no hitana ny toerana mahafilohan'ny FFKM azy amin'ity taona 2024 ity. Izy araka izany no mandiby ny révérend Dr Rakotozafi Denis filohan'ny FLM izay ny andraikitra izany tamin'ny taondasy. Amin'ny alahady fa 10 janoary ho avy izao ao amin'ny FLM 67 hectares no ataony fifamindrana andraikitra eo amin'ny rotonta raha tsy misy ny fiovana.
fa mbola lavitra ny ezaka amin'ny fampanajana ny zon'ireo olona indrindra ireo zaza trisomika eto Madagasikara hoy ny teo anivony Mada Trizo ho an'ny taona 2024 tsy nisy ny fanohanana nentin'ny fanjakana saingy nisy ny fanohanana nentin'ny fanjakana azafady saingy tsy ampy hoarina amin'ny avesatry ny olana sy ny fandraisana antanana ny zaza trisomika onina saina taona maro nanaovana fampafantarana sy fanentanana ny rehetra mahakasika ny trisomi 21 sy ireo olona tratro io fahasamihafana io mbola maro ny endrika faniliana azy ireo eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny teo anivon'ny Mada Trizo. Matetika zany ohatra hoe rehefa mandeha eny an-dalana ny ankizy dia tenena hoe adala misy devoly. Eto zany dia mariana foana verimberina ombeny fa tsy aretana, tsy adala ny olona manana trisomi 21 fa toetena azo avy any am-boka zany izy io. Mety hitarika déficience intellectuelle le izy dia eo amin'izay na dia samy trisomika ary dia mety misy manana fahasamihafana sasany mety ambonimbony kokoa le déficience dia betsabetsaka kokoa zany le tosika ilainy prise en charge ilainy zany misy ihany koa nefa mety hoe légère kokoa dia arakarak'izay dia eo anatrehan'izay zany le isin'le fanilikiliana satria indraindray raha any an-tsekoly ohatra dia mbola tena maro dia maro ny sekoly mandat ny andray an-tanana andrenankizy ireny raha ataontsika hoe école ordinaire raha ohatra hoe any amin'ny sehatra ny asa moa dia arak'izay tena isaina amin'ny ratsan-tanana angamba raha misy ny tanora trisomika efa misehatra amin'ny asa amin'izao fotoana izao. Taorian'ny andro sy ny adisisika samihafa nodivetiny ranonatsakaina ho an'ny taona 2024 ho an'ny Mada Trizo. Nisy ny fifanaovantsony mpiara-miasa niaraka tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nazony ny fikambanana hevitra mpampianarana miisa 2 andraisana an-tanan'ireo zaza trisomika na izany aza tsy ampy tohana hoarina amin'ny avesatry ny olana sy ny fandraisana an-tanan'ireo zaza trisomika. Raha miresaka ny any ivelantsika ohatra zao dia misy le atao hoe allocation ho atolotry ny fanjakana hiakompaniana ray aman-dreny manana zanaka manana fahasamihafana. Efa misy ihany atao ministère amponina eto Madagasikara fa hatreto aloha zany ny eto amin'ny vohatra mbola tsy dia tena afaka misitraka izay fa ny any amin'ny faritra aloha zany efa enina ihany hoe misy apahany anampian'ny fitondram-panjakana ny amin'ny alalan'ny ministère amponina ny ankoatran'izay moa zany fa ho antsika mpiarabela ihany koa hoe izay voatsina ambony tanana zany raisinay an-tanandroa foana satria tsy mora ny mitaiza zaza manana fahasamihafana satria araka ny tenena teo hoe misy karazana fandraisan-tanana manokana tsy maintsy ataon'izy ireny ary tononay manokana foana moa zany satria anisan'ny tena manano sarotra rehefa manana an'le atao hoe malformation le ankizy ohatra hoe malformation cardiaque izay tena ilana fanaraha-maso ara-pahasalamana manokana mihitsy zany amin'izay fotoan'izay. Ankoatra ny fanohanana entin'ny fikambanana ho andro zaza tratra ny trisomi 21 mitaky fandraisana anjara mavitriky ny fanjakana sy ny fivondronan'ireo ray aman-dreny mananjanaka trisomika ihany koa no ahafahana mihoatra ny olana amin'izao fotoana izao ho ny teo anivon'ny Mada Trizo. Hatratomboka lasitomboka avy ny fampalalamba avao isorana fiainanao nijery hatramin'ny farany ivirishara no eto amin'ny ranompitso ny tena kosa mametraka ho amin'ny alady izao indray veloma tompoko. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes présenté ni vaovao avec
C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.